Entina Nana Maria na ny andro isam-pirenena ho an'ny fanomezan-drà nanatanteraka hetsika fanomezan-drà mamaimpona ho an'ny Centre National de Transfusion Sanguine ireo mpiasa avy eo anivon'ny orinasa mpifandraisan-davitra RTL Madagascar. Paosin-drà maromaro no voangona tamin'ireo mpiasan'ny RTL nandritra ny hetsika fanomezan-drà ho an'ny CNTS Centre National de Transfusion Sanguine etsy amin'ny Asiera. Tafiditra indrindra amin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny fanomezan-drà ity hetsika nitaterahan'ny RTL ity. Ifanetana ny mpiasan'ny RTL Madagascar amin'ny mpiasa rehetra fanomezana rà zany ho an'ny compétition dia sy ny mpiasan'ny RTL Madagascar irery ihany fa ireo mpiara-miombona antoka aminay koa zany miara-mifanetana fanomezana rà zay dia isan'izay ihany koa fanamasifisana ny fandraisan'ny RTL Madagascar andraikitra zany amin'ny mahalahara-pahamiana amin'ny fahasalamana amin'ny hetsika ara-sosialy izay ataonay. Fanampiana ny mpiara-belona sy ho an'ny fahasalamana no nahatonga anay manao izao hetsika izao hoy ireo mpiasa. Hitako hoe misy mety amin'ny fahasalamako ilay izy dia amin'ny ty fotoanany iraisam-pirenena momba ny fanomezan-drà ty dia andronay azo anarotana distribution koa atao tonga ty amin'ny orinasa ny banque de sang mora kokoa zany mamia raha ampiampiasana betra. Isan'ny nanao anjara mavitrika tamin'ity fanomezan-drà ity Andriamatoa Meksan Bekangabata le général-ny RTL nambarany fa hetsika tsotra kanefa afaka mamonjy ain'olona izao nataon'izy ireo izao. Fotoana iray iaraha-mentana amin'ny hetsika iombonana ho fanajanany firaisan-kina izao fanomezan-drà izao.